filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fitora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana refy androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiarana vavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana refy androndrakely manateranao eo namiko eo naminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra
fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toeran'ity androany. Ara-baina manokana ianao androany satria tonga eto ianao nahafohy fotoana fa tsy nahafohy ny fiarah-miangona tahaka ny fanaony sasany dia hoy aminao androany hoe hitahanao manokana ane Jesosy. Amen. Dia raha mety aminao dia arabao ny olona eo akaikinao, ny eo alohanao, ny ao arinanao hitsikitsika io izy dia irario fiadanan' Jesosy ihany koa aminazy so amin'ny tokantranony, so amin'izay rehetra iandreketany. Fiadanan' Jesosy amin'ny groupe de louange tsirairay avy. Alléluia. Hitako tena faly ianao tonga eto androany. Dia hoy aminao mbola mihoatra lavitra anao zao fifalianao amin'izao fahatongavanao zao na fifaliana hoentinao mody androany. Amen. Et c'est avec une joie immense également que nous saluons nos frères et sœurs bien-aimés qui participent aussi à ce culte en ligne. Que la paix du Seigneur, que la paix de notre Jésus-Christ soit aussi avec vous. Andaotsika iaraka hitsangana avy hatrany ametraka an'ity fotoan'ity eo anatrehan'i Jesosy. Vous aussi qui suivez en ligne, levez-vous et nous allons prier ensemble pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Fermez les yeux et priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous te remercions infiniment car tu nous as guidés aujourd'hui et nous sommes là devant toi. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé ce matin. Merci pour tout l'amour que tu nous donnes. Merci pour ta bonté infinie que nous percevons sur notre vie, sur chacun de nous. Merci Seigneur, car sans ton amour, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Merci Jésus, car tu t'es sacrifié pour nous ce matin. Merci, car tu as donné ta vie sur la croix afin que nous ayons également la vie. Merci pour le sang que tu as versé. Merci pour toutes les bonnes choses, les choses infinies que nous ne pouvons pas prononcer, car elles sont vraiment grandes et elles sont importantes dans chacun de nos vies. Merci car tu assistes à ce culte. Tu n'assistes pas uniquement à ce culte, mais tu vas agir. Tu vas faire des miracles. Tu vas faire de grandes choses. Tu vas faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Jésus, ce matin. Car tu es un Dieu inimaginable, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui nous aime d'un amour infini. Tu es cela, tu es plus que cela et tu es là avec nous ce matin. Tu vas bénir toutes les personnes qui vont participer à ce culte. Tu vas bénir chacun de nous. Tu vas bénir les cœurs. Tu vas transformer des vies. Tu vas faire plus que tout ça, Seigneur, car tu es un Dieu illimité. Saint-Esprit, tu agis avec nous ce matin. Tu vas diriger chaque personne afin qu'il puisse trouver le repos et la paix en Jésus, afin que chaque personne qui est là ce matin demeure dans la présence de notre Seigneur. Saint-Esprit, toi le meilleur de tous les guides, guide-nous afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Toi le meilleur de tous les illuminateurs, tu es là avec nous. Illumine-nous de ta sagesse afin que nous puissions recevoir le message que Dieu a envie de nous dire aujourd'hui. Saint-Esprit, nous nous confions en toi et nous savons que tu vas faire de ce culte un moment extraordinaire, un moment exceptionnel, un moment où la présence de notre Seigneur sera perceptible, sera palpable par chacun de nous, que ce soit par les personnes qui sont là ce matin ou par les personnes qui suivent le culte chez eux. Saint-Esprit, tu es avec nous, tu nous diriges, tu ouvres les yeux de notre cœur, tu es là avec nous. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons fait cette prière. Amen. Tetazomy hatrany fifandraisana ao amin'ny tompo amin'izao maraina izao dia tsotra ihany teniko aminao hoe izay rehetra ataonao eto dia ataovy amin'ny finoana, satria afaka nahita an'Andriamanitra ianao na dia manana finoana kely tahaka ny voatsinampy ara ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia afaka mafindra tendrombohitra. Raha manana finoana ianao androany hoe eto Jesosy miaraka amintsika eto dia tena afaka ny atsapa an'izany ianao androany. Aza variana amin'izay mety hoe olanao na amin'izay mety hoe zavatra manavesatra anao na tsy fantatra hoe inona, fa tena hoe
mpanjiny Jesosy androany mpanjiny hoe eto Jesosy miaraka amintsika eto. Aujourd'hui je t'invite vraiment à avoir la foi comme la Bible le dit. Si tu as une foi comme la graine de moutarde qui est une petite graine, tu peux voir, tu peux faire des miracles. Et aujourd'hui je t'invite à avoir la foi que notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Il va faire des miracles dans ta vie et cela va se réaliser sur toi. Tena manany ianao hitahita androany hoe te hiona aminao a Jesosy a, te hoe ho akaikinao a, dia hoento aza avela andeha alavitra Jesosy fa tena hoe le akaikinao mahatsara ana, dia hoento amin'izany androany. Oh Seigneur, nous savons pertinemment que notre bonheur est à tes côtés, notre bonheur est dans ta présence. Alors dirige-nous ce matin, dirige-nous dans ta présence. Dei tu già fatto
ahita mihoatra eto an-tany ny fanaiko ho tafakambana aminao oento miakatra Jesosy aho sy toy eo aminao miakatra sy toy ao enyaminao mandeha hitanao kasarany lanitra nahanidina ahita mihoatra eto an-tany ny fanaiko ho tafakambana aminao Sintonia eo akaikinao oui la beauté de ton ciel et je volerai tel un aigle pour venir à côté de toi. Jesosy mangetaeta teo akaikinao teo eo anilanao mihitsy foana izahay satria fantatray fa eo akaikinao ny eo anilanao ny eo ambany elatrao Jesosy dia voaharo amin'ny zavatra rehetra izahay. Seigneur, à tes côtés on ne peut que ressentir du réconfort, on est à l'abri de toute forme de tempête. Mety zavatra be dia be mety zady amin'ny fiainanay Jesosy fa fantatray hoe raha eo akaikinao zay dia tena hoe voatokana ny andresy izahay amin'ny ady rehetra mety lalovanay. On est destiné à être vainqueur dans tous nos combats. On est destiné à être des vainqueurs, peu importe la situation, car tu as déjà tout vaincu pour nous. Jésus, on suffoque si on est loin de toi. Tena hoe tsy afaka miaina zay Jesosy raha lavitra anao, raha misy elanelana eo amiko sy aminao Jesosy dia tena hoe tsy avy miaina, tsy ampy ny rivotra iainako satria ianao mihitsy le rivotra iainako. Ianao zany, ianao zavadrehetra amiko ianao Jesosy. Raha very raha tapidalaka le aho dia ianao no lalako. Tu es le chemin quand je ne trouve plus aucun passage. Tu es la vérité quand je suis perdue. Ianao ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra, ianao fa ianao indrindrindrindra Jesosy, ianao le fiainana. Raha tena hoe mandisy fanantenana zao zavatra rehetrarehetra zao dia ny ao aminao, ny eo akaikinao, miaraka aminao ihany no azoko fiainana sy fiadana.
noho izany jesosy aza vela hiala aminao hoenty eo anilanao mihitsy a jesosy ento ao anilanao aza velande nientako meko anao andray anao namako ianao no faniry sisy asolo anao fa sisy ay anapia atsapa fanirinanao toroy lalana iverina mina satria ianao no ilaiko jesosy aho iana mila iana miriny foko iana mila hoento ao anilana hoento ao anilana hoento ao anilana hoento ao anilana aza velande aza velande nientako meko anao meko anao andray anao namako ianao no faniry ianao no faniry sisy asolo anao sisy asolo anao sisy ay anapia atsapa fanirinanao toroy lalana iverina mina iana mila iana miriny foko iana mila ento ao anilana ianao no ilaiko iana mila iana miriny foko iana mila ento ao anilana ento ao anilana ento ao anilana ento ao anilana oui Jésus tu es tout pour moi tu es mon sauveur
Tu es ma vie. Tu es mon abri. Tu es mon refuge. Je veux demeurer à tes côtés. Je veux tout le temps être avec toi, car avec toi je ne manque de rien. À tes côtés je ne manque de rien. À tes côtés je n'ai plus peur. Jésus, accueille-moi à côté de toi et attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oh. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Près de tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oui, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tu es mon oxygène. Tu es celui dont j'ai besoin pour vivre. Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Donc Seigneur, si tu es tout pour moi, je n'ai rien sans toi. Sans toi, je ne vis. J'ai besoin de toi à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, chaque semaine. Et tout au long de l'année, Jésus, j'ai besoin de toi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout cela pour chacun de nous. Sans toi, tu es la délivrance pour les captifs. Tu es la libération pour tous les oppressés, Seigneur. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Yana Mila Accessotion. Yana Mila. Yana Mili Mifu. Yana le palas chana na wanzena la Accessotion. Yana Mila
jesosy tahaka ny asafa nanoratra ny salamo ilay nyteny izy hoe ny eo akaikin'andriamanitra ihany no mahatsara dia tena izany mihitsy ny tombavaka androany hoe ny eo akaikinao ihany no mahatsara anay ny eo anilanao ihany no mety aminay dia eo foanafoana ny tiana isy anay jesosy tsy any amin'ny toeran-kafa misy fifaliana mandalo fa eo akaikinao eo anilanao eo ambany elatrao izany ny toerana tiana isy anay isan'andro isan'andro. C'est notre endroit préféré, Jésus, à côté de toi, dans ta présence, sous tes ailes. C'est là où on veut demeurer chaque jour, Seigneur. Nous n'avons pas envie d'être ailleurs. Nous avons juste envie d'être dans tes bras, être réconfortés, être câlinés par toi et ressentir ton amour infini. Que c'est merveilleux d'être avec toi. Tumpuoni fana sheana
l'assurance qu'on est avec toi maintenant. Nous sommes réconfortés. Nous sommes aimés. Et nous sommes choisis, Seigneur. Misaotra an'Andriamanitra isika satria efa tonga eo alohany ny seza fiandriana amin'ny fahasoavana. Nous remercions le Seigneur puisque nous sommes maintenant devant le trône de Dieu. Matoki fa iaino zay lazainao Andriamanitra androany. Ayez confiance puisque Dieu t'écoute aujourd'hui. Noho izany andeontsika hivavaka. Ainsi nous allons prier. Ambarao amin'Andriamanitra fa anompo azy hatramin'ny farany isika. Dis à Dieu que nous allons servir lui de toute éternité. Lazao amin'Andriamanitra fa na inona zava-misy eto ambony tany ety dia tsy emotra tsy ala amin'Andriamanitra mihitsy ianao. Dis à Dieu que peu importe ce qui se passe sur cette terre, nous allons toujours servir le Seigneur sans jamais reculer. Amafisy fa tena anompo an'Andriamanitra amin'ny farany ianao. Confirme que tu vas servir Dieu jusqu'au bout. Apetrao fonao tananao dia andao hiaraka hivavaka isika aneo an'izany fahavononana izany. Pose ta main sur ton cœur et nous allons y exprimer notre prière pour nous montrer que nous sommes vraiment prêts. Samy mivavaka arak'izay fanetanako izay isika. Nous allons tous prier comme on vient de vous encourager. Lazao amin'Andriamanitra ho ia fanompoan'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Dis à Dieu que tu vas lui servir jusqu'au bout. Ny tantotsika rehetra dia ny ho tonga any amin'Andriamanitra ka hiaraka aminy mandrakizay. Notre but c'est d'aller jusqu'au bout de toute éternité. Na inona tetika ny devoly isitona anao hiverin-dalana anohitra azy ianao. Quelles que soient les stratégies du diable, nous allons toujours résister devant toutes ces tentatives. Toy izy mivavaka entinao manolotena ho an'ny tompo. Nous allons continuer à prier pour nous consacrer devant le Seigneur. Andriamanitra ranay eo. Notre Père, Anao ty fiangonana ity. cette église t'appartient. Anompo anao hatramin'ny farany izahay. Nous allons te servir jusqu'au bout, Seigneur. Na inona tetika ny devoly. Quelles que soient les stratégies du diable Hitonana hiemotra sy hiverin-dalana. qui nous conduit à se reculer, Tsy anaiky an'izany izahay. nous n'accepterons jamais ça. Anompo anao hatramin'ny farany izahay. Nous allons te servir jusqu'au bout, Seigneur. Ho tonga hatrany an-danitra izahay. Nous serons jusqu'aux cieux. Misaotra Andriamanitra. Merci, Père. Ianao ny fangatahanay. Tu entends notre prière. Omena voninahitra ianao. Que la gloire t'appartient. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Samy makatoratsika. Prenons place. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androandroany ity tompoko. Nous vous saluons dans le nom de Jésus aujourd'hui. Arabaina toy izany ihany koa ianareo izay manaraka an'izao fotoana izao en ligne. Nous vous saluons aussi, vous qui suivez le culte en ligne. Raisy ho zava-dehibe ho antsika ny fotoana androany. Prenez comme très importante notre culte d'aujourd'hui. Satria ao anatin'izao fampompivavahana ataontsika izao dia hiasa amintsika eto Andriamanitra. Puisque Dieu va agir dans notre vie durant ce culte. Hiasa aminareo izay ihany le tokantrano ihany koa izy. Il agira aussi pour vous au foyer. Anisan'ny asa ho ataon'Andriamanitra androany ny fanasitranana ny olona rehetra izay marary. La guérison pour les malades fait partie de l'action de Dieu aujourd'hui. Anisan'ny asa lehibe ataony ihany koa dia ny ampitombo ny finoana ao amin'ity androandroany ity.
augmenter notre foi aussi fait partie de son œuvre aujourd'hui. Fisoratsika n'Andriamanitra fa ho ataony tokoa izany dia andao hiteka farazay mafy izy. Nous allons acclamer le Seigneur pour nous montrer qu'il agira comme on a dit tout à l'heure. Alléluia! 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 Omena ny tompony voninahitra. Que la gloire soit à notre Seigneur. Amin'izao fotoana izao azy isika dia roso amin'ny fitondrana ny fanatitra. Et maintenant, nous allons apporter les offrandes. Ataovy amin'ny folo rehetra zany fanatitra izany. Fais cela de tout ton cœur. Misy ny fanatitra ampavolo-karena, Nous allons donner les dîmes comme offrande. misy ny fanatitra izay fanomezantsika manokana ho an'ny asan'Andriamanitra. Nous allons donner aussi les offrandes pour soutenir le royaume de Dieu. Ataontsika amin'ny finoana avokoa zany tratrarehetra zany. Nous allons faire tout cela avec foi. Ho anareo any atokantrano ihany koa dia manokana fanatitra tahaka ny ataona eto. Vous qui êtes à la maison, je vous dis aussi de consacrer des offrandes. Araka ny volazan'ny baiboly, lalam-pitahina ho antsika ny fanatitra izay omena. Comme la Bible nous a déjà dit, ça c'est un chemin pour notre bénédiction. Raha tena mino tokoa ianao dia ho tahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra ataonao. Si tu crois vraiment, Dieu va te bénir par tes offrandes. Anao hira anankiray isika ao anatin'izany dia mahazo mandroso avokoa izay hitondra ny ampahavola-karena fa ny fanatitra fanaontsika mahazatra tatazana eny an-toerana. On va faire un chant et en même temps, on donne les dîmes et les offrandes. Da ho azy hiderany tompo isika. On va louer le Seigneur. Miaraka aminao
tompoko ipanzinaniray tombo andriamanitro angaradianao zay no faniriako zay misy anao no isany Jesosy tiako miaraka aminao Jesosy aiza hitondranao ahy tiako miaraka aminao Jesosy ai anao no miantsoa tiako miaraka aminao Jesosy tiako miaraka aminao Jesosy aiza hitondranao ahy tiako miaraka aminao Jesosy ai anao no miantsoa Acclamons fort pour le Seigneur. araky ny fanaontsika isika ny faravolana Et comment on fait toujours tous les fins du mois? dia misy valopy hozaraina amintsika nomena anarana hoe valopy raky dehibe On va nous distribuer l'enveloppe pour l'offrande spéciale. dia amin'ny herinandroany no averintsika zany valopy raky dehibe zany miaraka amin'ny fandraisana anjara Et nous allons rendre cette enveloppe spéciale avec notre participation dimanche qui vient. ka dia hozaraina amintsika zany zay valopy zay a samy mandray daholo sika rehetra tonga eto Nous allons donc distribuer les enveloppes et je vous demande de participer. mbola hiaraka nompon'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ira amin'ny reto namany reto isika amin'izao ry izao Nous allons encore continuer à servir le Seigneur avec un chant. Jangan lupa
precisa arak'izay fatendrina tombo tantera zay sitrapona azo quantok'izay fitantananao no mandrak'izay ianao no andrak'izay ianao no andrak'io tok'izay antenak'io tombo ianao lekeko ato ampoko zay vonatrao minoko fa atsaray avoko tombo ianao malala izay maso tombo ianao malala izay maso tombo ianao malala izay maso tombo ianao malala izay maso. Iroso amin'ny fotoana izay anambarana ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity marany ity. Nous arrivons maintenant au moment où on va annoncer la parole de Dieu. Ka dia mitaonantsika rehetra aho mba hiaino tsara ny hafatra sady handray an'izany amin'ny finoana. Je vous invite alors à être très attentifs et de recevoir la parole avec foi. Ho anareo mpitarika fidiarana afaka maka ny toeranareo nareo. Et la louange peut prendre leur place. Ho vakitsika ny baiboly ao amin'ny liko toko voalohany andininy fa 10:50. Nous allons lire la Bible dans Luc chapitre... Pardon. Toko voalohany andininy fa 10:50. Luc chapitre 1er, verset 45. Toy izao ny voasoratra. Ary sambatra ianao izay mino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Il est écrit, heureuse celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Mbola veriko vakina ihany izany teny izany. Ary sambatra ianao izay mino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Je relis la parole. Heureuse celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Ry fiangonana rehetra manaraka an'izao fotoana izao. Chère Église qui assistait à ce culte, Tena marina be mihitsy io teny novakintsika io. la parole que nous avons lue tout à l'heure est vraie. Tena marina be hoe sambatra anao izay mino fa efain'ny tompo aminao izay teny efa nambarana taminao. Il est vrai que ceux qui croient sont heureux car Dieu va exaucer ce qu'il a dit. Maro be mihitsy ireo teny efa nambaran'Andriamanitra tamintsika. Dieu a déjà annoncé plusieurs paroles sur nous. Nambarana tamin'ny alalan'ity baiboly ity. Il a annoncé les paroles à travers la Bible. Nambarana tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Il a annoncé des paroles à travers le serviteur de Dieu. Zany teny zany dia ho efain'Andriamanitra amintsika raha mino isika. Et Dieu va accomplir toutes ces paroles si nous avons la foi. Noho izany eno tsara ary raiso zay ho afatra hitako aminareo zao. Pour cela, soyez bien attentifs et reçois la parole que je vais annoncer. Reo zavatra rehetra nangatanao tamin'Andriamanitra kanefa tsy mbola voarainao hatramin'ity androandroany ity, hoy aho aminareo omen'Andriamanitra anao zany amin'izao 2 volana farany melon'ny amarana ny taona izao. Tout ce que tu as demandé à Dieu, mais que tu n'as pas encore reçu jusqu'à aujourd'hui, je déclare que tu vas les recevoir durant ces 2 derniers mois. Mino antiteny nataon'i Jesosy ity ianareo arak'izay voalaza ao amin'ny Jaona toko 7:20, andiny 7:20 ka hatramin'ny 10:15. Croyez en cette parole que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Ary raha tsara ny voasoratra manomboka amin'ny 10:20. Ary na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazany ray eo amin'ny zanaka. 10:20. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko izany. Suivez bien ce qui est écrit, verset 13.
Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Verset 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. ho tanteran'andriamanitra amintsika io teny nataon'i Jesosy io amin'ity roa volana farany ity. Que Dieu accomplisse cette parole que Jésus a dit durant ces 2 derniers mois. Inona avy ireo zavatra nagatanao tamin'Andriamanitra hatramin'ny fiandohany taona ka hatramin'ny androany kanefa tsy mbola voarainao. Quelles sont toutes ces choses que tu as demandées à Dieu depuis le début de l'année, mais que tu n'as pas encore reçues jusqu'à maintenant? Vaovao mahafalehibe ho efain'Andriamanitra izany. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va les accomplir. Ho efain'Andriamanitra izany. Dieu va les accomplir. Tena mino ianao. Il faut que tu aies la foi. Reo tsodrany ihany koa sy ireo teny izay efa nampitoran'Andriamanitra ny mpanompony sy ireo teny voalaza anaty ity baiboly ity kanefa tsy mbola tanteraka taminao hatramin'ny androany ho tanterany aminao zany ao anatin'izao volana farany izao. Toutes les bénédictions, toutes les paroles que le serviteur de Dieu a annoncées, toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible, mais qui ne sont pas encore accomplies dans ta vie, Dieu va les accomplir ces 2 derniers mois. Eno tsara nge zao teny ambarako aminareo zao hoe Écoute bien ce que je vais vous dire. araka ny voalaza amin'ny baiboly Isaia 41:5-20. Selon ce qui est écrit dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 44, verset 26, efa nanome toky Andriamanitra fa ho toavin'Andriamanitra ny teny naloka ny vavam-panompony ho tanteran'Andriamanitra ny teny rehetra zay efa nambarany mpanompony. Dieu a déjà confirmé qu'il va confirmer la parole de son serviteur et il va mettre à exécution toutes les décisions annoncées par son Andoko efa tiako serviteur. aminareo le teny ary mahatony teny mpanompoko sy matateraka ny saina atolotry ny hirako ao. On va lire la parole. Je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Mino an'io teny voasoratra io ianao. Croyez en cette parole. Araka nambarako taminareo efa nitsodrano anareo aho. Araka nambarako taminareo efa niteny taminareo tamin'ny alalan'ity baiboly ity Andriamanitra. Araka nefa nambarako taminareo efa niteny taminareo tamin'ny alalan'ny toriteny nataoko Andriamanitra. Comme je vous ai déjà dit, j'ai relâché les bénédictions. Comme je vous ai déjà dit, Dieu a déjà parlé à travers sa parole dans la Bible. Et comme je vous ai déjà dit, Dieu a parlé à travers son serviteur pendant les prédications. Hatramin'izay angambany tsy mbola tanteraka taminao le izy fa ao anaty ity roa volana farany melonina marana ny teto an'ity ho tanteran'Andriamanitra aminao zany. Peut-être que depuis ce temps, ça n'a pas encore été accompli dans ta vie, mais je déclare au nom de Jésus que ces 2 derniers mois, toutes ces paroles vont s'accomplir dans ta vie. Noho izany manana finoana ianao fandray fahasoavana tokoa ianao amin'ity roa volana farany ity. Pour cela, et la foi que tu vas recevoir de la bénédiction durant ces 2 derniers mois. Eno tsara ary raisany koa ty teny manaraka ity. Écoute bien cette parole et reçois-la avec foi. Ireo olana sy ireo ady natrianao kanefa tsy resinao to anatin'izay 10 volana no diavintsika izay manomboka androany miomana ianao fa hivoaka mpandresy. Toutes les difficultés et les batailles que tu n'as pas encore gagnées durant tous ces mois, prépare-toi parce que durant ces 2 mois-là, tu vas t'en sortir victorieux. Hivoaka mpandresy ianao satria ilay Andriamanitra monina ao anatinao izy mihitsy no hampandresy anao. Tu vas t'en sortir vainqueur parce que le Dieu qui est en toi, c'est lui qui va te rendre vainqueur. Ho tsapanareo ny fahatanteran'ilay Korintana voalohany 12:7-20. Tu vas voir l'accomplissement de la parole qui est écrite dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Zao no nambarana Paul apôstôly. L'apôtre Paul a dit Isaorana ny Andriamanitra raintsika. que notre Dieu soit remercié. Tena misaotra azy isika. Nous le remercions vraiment Satria no Jesosy Kristy ato anatsika parce que grâce à Jésus-Christ qui est en nous, dia moaka antsika rehetra ho mpandresy izy. il va nous rendre victorieux. Ka na dia mafy be aza ny olona sy ny ady natriana hatramin'izay. Et même si les difficultés et les batailles qu'on traverse, c'est difficile, Mino ianareo ho Paul apôstôly fa amin'ity roa volana farany ity dia ho avoakan'Andriamanitra ho mpandresy ianareo. l'apôtre Paul a dit, croyez car durant ces 2 derniers mois, Jésus va vous rendre victorieux. Ho tanteraka amintsika rehetra ane zany Qu'il en tompoko. soit ainsi pour nous. Fa ny amafisiko amintsika fotsiny dia ity. Mais j'aimerais vous reconfirmer quelque chose.
tsy maintsy manana finoana ianao qu'il faut que tu aies la foi. tsy maintsy manana finoana ianao fa misy Andriamanitra Il est impératif que tu crois que Dieu existe. tsy maintsy manana finoana ianao fa mpamalisoa zay rehetra mitady azy Andriamanitra Et tu dois croire que Dieu rémunère tous ceux qui le cherchent. Hébreu 12:1 no manambara izany C'est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. amafisiko hatrany tsy maintsy manana finoana ianao Je redis encore, tu dois avoir la foi. amafisiko amintsika rehetra tonga eto matsy fa tsy mitovy amin'ny Andriamanitra misy eto amin'ity zao tontolo zao ny Andriamanitra zay topontsika sy vavantsika. J'aimerais vous reconfirmer que le Dieu dont nous servons n'est pas pareil comme le Dieu qu'on sert ce monde. Tsy mitovy satria ny Andriamanitra zay topontsika sy vavantsika dia tena misy. Ce n'est pas pareil parce que le Dieu dont nous servons, il existe vraiment. Ambony zany Andriamanitra magaga izy. Et en plus, il est un Dieu de miracles. Ambony zany akio afaka manao zavatra lehibe mihoatra no zay no eritreretintsika ihany koa izy. Mais encore, c'est un Dieu qui peut faire des choses au-delà de notre entendement. Ary mbola ambony zany akio Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny aloky ny vavany izy. Mais encore, c'est un Dieu fidèle à sa parole. Mazava be ilay voalaza amin'ny Baiboly no miritoko fatelo amby roapolo andimy fahasivy amby roapolo. Ce qui est écrit dans la Bible, dans Nombre au chapitre 23, verset 19, est clair. Zao ny voasoratra no miritoko fatelo amby roapolo andimy fahasivy amby folo. Nombre chapitre 23, verset 19. Andriamanitra tsy mba olona kandaingy. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Andriamanitra tsy mba olona kaninina. Dieu n'est pas un homme pour revenir sur sa parole. Rehefa niteny tamintsika vahoakany izy. Quand il a annoncé une parole pour nous, Amin'ny alalan'ny teny voalaza ao anatin'ity Baiboly ity. à travers les paroles dans la Bible, Rehefa niteny tamintsika vahoakany izy amin'ny alalan'ny toroteny ataon'ny mpanompony. quand Dieu nous parle à travers les paroles de son serviteur, Dia tsy maintsy ho amarin'Andriamanitra izany. il va accomplir toutes ces Tsy paroles. maintsy tanteran'Andriamanitra Il izany. va accomplir toutes ces paroles. Ohatra amin'izany le nambarako taminareo teo aloha Par exemple, comme je vous ai dit auparavant, hoe ny zavatra nangatanao tsy azonao hatramin'izay omeny anao amin'izao roa volana farany izao. j'ai dit que Dieu va te donner tout ce que tu as demandé auparavant et que tu n'as pas encore reçu. Hoe ny tsodrano sy ireo teny izay efa nambaran'Andriamanitra taminao dia hoefainy amin'ity roa volana farany ity. J'ai dit que toutes les bénédictions relâchées, il va les accomplir durant ces 2 derniers mois. Toka miracle ho anao zavatra hitranga amin'izao roa volana farany izao. Ces 2 derniers mois sera des mois de miracles pour toi. Satria ireo olana ireo atinatreanao dia ho resy tosika ao anatin'ity roa volana ity. Parce que tu vas vaincre tes difficultés et tes batailles durant ces 2 derniers mois. Tena ho avan'Andriamanitra isika rehetra tonga eto. Et Dieu va nous distinguer. Fisaoratsy an'Andriamanitra andeha atao hiteka mafy dia mafy. Pour remercier Dieu, acclamons Dieu très fort. Fantakin'Andriamanitra aminao dia hoe ianao mila manana finoana. Mais Dieu attend de nous que nous ayons la foi. Andao dia efa kitsika ny voalaza ao amin'ny Hébreu 12:1. On va lire ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Io mihitsy ny finoana takin'Andriamanitra amintsika. C'est la foi que Dieu attend de nous. Voasoratra hoe ary ny finoana no fatokinany amin'ny zavatra antenainy. Il est écrit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère Ary fanehoana ny zavatra tsy hita. et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Zany hoe le zavatra nentinao tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. C'est-à-dire que toutes les requêtes que tu as exprimées devant Dieu par la prière, Dia antenainao fa ho azonao tokoa zany amin'ity roa volana farany ity. tu dois espérer que tu vas les avoir durant ces 2 derniers mois. Raha mintsy matoky azy anao dia ho tanterana tokoa izany. Si tu crois et si tu as confiance en Dieu, il va accomplir cela. Enina dia zavatra farany izay satry ho tanterana azy no nangatanao tamin'ity taona ity fa tsy azonao fa ho azonao kosa amin'ity roa volana farany ity. Et même si tu as demandé une chose qui paraît être difficile, tu vas les recevoir durant ces 2 derniers mois. Ary ohatra lavitra no izay nangatanao azy no ataon'Andriamanitra aminao. Et Dieu va même te donner plus que tu as demandé. Raha mino anao dia ho tanteraka izany. Si tu crois, cela va s'accomplir. Ho fisaoratsy an'Andriamanitra azy dia andao hiteka faran'izay mafy Pour izy. remercier le Seigneur, acclamons-le très fort.
ny finoana takin'andriamanitra aminao ihany koa dia izao La foi que Dieu attend de nous aussi, c'est que zavatra tsy mbola hitan'ny masonao dia efa hitanao sady fa efa voarainao. les choses que tu n'as pas encore vues, tu le vois dans ton esprit que tu l'as déjà reçu. Tsy mbola tonga ao tananao le izy Peut-être que ce n'est pas encore entre tes mains, fa inonao fa tsy maintsy tonga eo an-tananao. mais tu vas croire que cela va arriver entre Zay tes ny mains. le teny hoe fanehoana zavatra tsy hita. C'est ce que signifie la parole, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Efa nofinofisinao sady hoe efa eo an-tananao le zavatra nandrandrainao tamin'Andriamanitra. Donc tu dois déjà t'imaginer que tu as déjà reçu la chose que tu as demandée. Ka na inona zava-misy eto ambony tany ity, Et quelles que soient les choses qui vont se passer sur cette na terre, inona zavatra ratsy hitan'ny masonao, quelles que soient les choses que tes yeux vont voir sur cette terre, dia hijoratra amin'ny farany ianao tsy vozongozona mihitsy ny finoanao. et tu vas rester ferme jusqu'au bout et ta foi sera Fa inébranlable. ny masaka ao anatinao dia hoe ho voaraiko ireo zavatra netiko tamin'Andriamanitra ireo. Mais en dedans de toi, tu dois toujours dire que je vais recevoir ce que j'ai demandé à Dieu. Raha ny hitako anatin'ny baiboly mantsy dia izao, Parce que comme je vois dans la Bible, raha vao hitan'Andriamanitra fa manana finoana le olon'Andriamanitra quand Dieu voit que son peuple a la foi, dia miasa avy hatrany Andriamanitra. Dieu agit immédiatement. Avy hatrany dia ho avahany ireo olona manana finoana Et Dieu va, sur le coup, distinguer ceux qui ont la foi. ary ho efan'Andriamanitra zay zavatra inon'le olona. Et Dieu va exaucer la personne selon sa foi. Fa ireo izay tsy manana finoana kosa dia apetraka amin'ny toerana manokana. Et Dieu va mettre à part ceux qui n'ont pas la foi. Tsy hoe ahilik'Andriamanitra ny olona tsy mihina, Dieu ne va pas repousser ceux qui n'ont pas la fa foi, apetraka amin'ny toerana manokana izy. mais il va d'abord les mettre à part. Ary miandry Andriamanitra amin'ny fotoana hanana finoana. Et Dieu attend le moment où ils vont avoir la Fa foi. ireo izay manana finoana kosa apetraka Andriamanitra amin'ny toerana hafa. Et Dieu va mettre à part ceux qui ont la foi. Dia ireo izay manana finoana no anamarin'Andriamanitra ilay voalaza Luka toko voalohany andiny fahadimy amby efapolo. Et Dieu va justifier sa parole pour ceux qui ont la foi, qui est écrit dans Luc chapitre 1, verset 45. Ny nambaran'ny baiboly tamin'izany dia hoe hoefaina amin'ireo izay manana finoana ny teny izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Cette parole dit que Dieu va accomplir sa parole sur ceux qui ont la foi. Ny faniriako amin'ny androany ity dia isika rehetra ny no avan'Andriamanitra satria manana finoana. Mon désir aujourd'hui, c'est que Dieu va nous distinguer tous parce que nous avons la foi. Ho tanteraka amintsika rehetra ilay zany Qu'il en tokoa. soit ainsi pour nous. Androany zany dia nimana ianareo rehetra fa ndray andreo fahasoavana izay efa nambarako taminareo reo ianareo. Aujourd'hui, alors, préparez-vous parce que vous allez recevoir toutes ces grâces que j'ai annoncées tout à l'heure. Ho fahagagana ho anareo tokoa ny fahatanterandreo fahasoavana nambarako taminareo reo. Et ce sera vraiment un grand miracle pour vous. Inona le zavatra nambarako taminareo andray valim-bavaka ianareo. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez recevoir l'exaucement de vos prières. Ho azonao amin'ity taona ity zany. Tu vas le recevoir cette année même. Inona ihany koa ny nambarako taminareo ho tanteraka ny tsodrano izay fantsofako rano anareo. Qu'est-ce que j'ai également dit? Que toutes les bénédictions que j'ai proclamées s'accomplissent dans votre vie. Ho tanteraka ihany koa ny teny nambaran'Andriamanitra ao anaty ty baiboly ity. Et toutes les paroles que Dieu a annoncées à travers la Bible vont s'accomplir. Ho tanteraka ny toriteny izay nataoko taminareo. Et toutes les prédications que j'ai déjà annoncées vont Ho s'accomplir. tanteran'Andriamanitra fomba magaga izany. Dieu va les accomplir d'une manière miraculeuse. Ary ny zavatra efa nambarako taminareo ihany koa dia ity. Et j'ai également dit cela, Mikasiny amin'ireo olona sy ireo ady tsy resitsika tao anatin'ny folo volana. que toutes les batailles et les difficultés que nous n'avons pas encore vaincues durant ces 10 Amin'ny mois, finoana no anambarako fa ho avoakan'Andriamanitra ho mpandresy tokoa ianao. je proclame avec foi que Dieu va te faire sortir vainqueur. Tena ho ataon'Andriamanitra mpandresy ianao. Dieu va vraiment te faire sortir vainqueur. Fa ity misy zavatra anankiray tiako hamafisina amintsika. Mais j'aimerais reconfirmer quelque chose. Voalohany aloha araka nambarako teo hoe mila manana finoana ianao. Premièrement, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, tu dois avoir la foi. Ary tsara ny fantarantsika fa mandalo fizantoetra ihany koa io finoana ananantsika io. Et il est important de savoir que notre foi peut être éprouvée.
fa na dia mandalo fizahan-toetra ary ny finoanao dia aoka hijoratra amin'ny farany ianao. Et même si ta foi est éprouvée, il faut que tu restes ferme jusqu'au bout. Tsy hirorosaina mihitsy ianao Il ne faut pas que tu doutes. fa ny fantatrao dia hiasa aminao Andriamanitra amin'izao roa volana farany izao. Mais la seule chose que tu sais, c'est que Dieu va agir dans ta vie durant ces 2 derniers mois. Ame ohatra aminareo aho Je vais vous donner un exemple. ataovakitsika ny Matthieu 10:20 andihy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andihy favalo amby roapolo. L'histoire se trouve dans Marc chapitre 11, verset 25. Matthieu 10:20 andiny faraika amby roapolo Matthieu chapitre 15, verset 21 hatramin'ny andihy favalo amby roapolo. jusqu'au verset 28. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidôna. Arindro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany zany ka niantso nanao hoe mamorafo amiko ry tompoko zanako Davida ô ny zanako lavavy ampahoriny démonia loatra. Fa izy tsy namaly teny azy dia nanantona ny mpianany ka nagataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy atao ritsika. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy ny raha anao afa-tsy amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Fa nanantona ihany raha vehivavy dia ny akoho ka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny amboa-kely. Fa hoy raha vehivavy mariny zany tompoko fa na dia ny amboa-kely azy mba mihinana zay sombitsompony latsaka avy amin'ny latapitry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tokava aminao arak'izay rinao dia sitrana zalavavy tamin'izay ora izay. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Ny tantara ny vehivavy kananita io no manambara fa misy mandalo fitsapatoetra ihany koa ny finoana. L'histoire de cette femme cananéenne nous prouve que notre foi peut être éprouvée. Ity vehivavy antsoina hoe kananita ity dia nanana finoana fa Jesosy rery ihany no vahaolana ho azy. Cette femme cananéenne avait la foi que seul Jésus était sa solution. Araka volasan'ny Baiboly mantsy narary ny zanany vavy. Comme la Bible nous dit, sa fille était malade. Narary napahoriny démonia. Sa fille était tourmentée par le démon. Tamin'izany fotoana zany efa nataony daholo zay fomba rehetra hitsaboana ny zanany vavy fa tsy sitrana mihitsy. À cette époque-là, elle a déjà fait tous les moyens pour guérir sa fille, mais elle n'était pas guérie. Tamin'izany fotoana zany anefa izy dia nafantatra hoe Jesosy ihany no mahasitrana an'io zanany vavy io. Mais à cette époque, elle savait pertinemment que seul Jésus pouvait guérir sa fille. Noho izany tapa-kevitra izy fa hanantona Jesosy. Alors, elle s'est décidée de s'approcher de Jésus. Tena tapa-kevitra tamin'ny fony manontolo izy fa hanantona Jesosy. Elle était décidée de tout son cœur qu'elle va aller chez Jésus. Riavana malala manarika ity fotoana ity. Alors, chère assemblée, manentana antsika rehetra aho na ianareo tonga eto na ianareo izay natokantrano. j'aimerais vous exhorter que vous soyez ici présents ou vous qui suivez le culte en ligne. Malona ny olana malona ny ady na malona ny zavatra sarotra asa mandeha lavitra ianao fa manapa-hevitra ny hanantona Jesosy. Face à tes difficultés, face à tes épreuves, face aux choses qui arrivent dans ta vie, ne va pas loin, mais va chercher Jésus. Satria Jesosy irery ihany no vahaolana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona. Parce que seul Jésus est la solution qui vient du ciel pour nous, les hommes sur la terre. Tapa-kevitra rehetra raha matoa ity fa hanantona Jesosy.
Donc cette femme a décidé de s'approcher de Jésus. Anatona Jesosy izy satria tao amin'ny finoana fa Jesosy no vahaolana ho azy, Jesosy no fanasitranana ny zanany vavy. Elle voulait s'approcher de Jésus parce qu'elle avait la foi que seul Jésus est la solution pour sa fille. Nanomboka teo dia nandalo fitsapan-toetra ny finoana tao aminy. Mais à partir de là, sa foi a été éprouvée. Ny fianakaviany rehetra nanaka anazy tamin'izany hoe aza manantona an Jesosy izany ianao. Sa famille et ses proches l'empêchaient de voir Jésus à cette époque-là. Isika nge olona kananita ory ny fianakaviany. Sa famille a dit, nous sommes des Cananéens. Jesosy atononao ange ka jiosy ory ny fianakaviany. Et sa famille a dit, le Jésus dont tu veux t'approcher, c'est un juif. Tsy ahita sitraka amin'ny Jesosy zany ianao raha anatona azy hoy ny fianakaviany. Donc tu ne vas jamais être agréable à Jésus si tu vas s'approcher de lui. Na inona ataonao tsy ahita sitraka amin'ny Jesosy zany ianao hoy ny fianakaviany. Quel que soit que tu vas faire, tu ne vas pas être agréable à Jésus, disait sa famille. Azo teny mafy ao amin'ny Jesosy ianao raha manatona azy. Jésus va te parler fort si tu vas t'approcher de lui. Fitsapan-toetra voalohany no sedrainy raha ilay vehivavy kananita izany. C'était sa première épreuve. Fa tsy nionjina mihitsy ny finoana tao aminy. Mais sa foi était restée intacte. Ny finoany dia hoe Jesosy ny vahaolana ho ahy ka dia andiana ka dia anatona Jesosy aho. Elle avait la foi que Jésus seul est ma solution, donc je dois m'approcher de Jésus. Mangina ianareo avako fa avialao aho anatona Jesosy. Taisez-vous, ma famille, mais laisse-moi m'approcher de Jésus. Mangina daholo ianareo fianakaviako fa zany dia anatona Jesosy. Taisez-vous, elle disait à ses proches, parce que moi je vais m'approcher de Jésus. Nivoaka mpandresy izy nanoloana fitsapan-toetra voalohany. Et elle s'en est sortie vainqueur durant sa première épreuve. Nangina daholo ny fianakaviany. Sa famille se sent tue Lasa izy nandroso nanatona Jesosy. et elle a avancé pour s'approcher de Jésus. Rehefa tonga teo amin'ny Jesosy izy dia toizany ny antsoantsony hoe ry Jesosy aniko tavita ô mandrafo amiko, ry Jesosy aniko tavita ô mandrafo amiko. Et quand elle s'est approchée de Jésus, elle a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dia nandalo fitsapan-toetra faharoa indray izy tamin'io andro io. Et elle a traversé une deuxième épreuve. Satria voalaza ny baibolina nivoakintsika teo tsy nisy ny aino izy. Parce que selon la Bible, personne ne l'a écouté. Jesosy ny mpianany nanohy ny diany ihany. Jésus et ses disciples continuèrent leur chemin. Ny antsoantsy raha vehivavy fa tsy nisy ny aino. La femme criait, mais personne ne l'écoutait. Ny antsoantsy mafy raha vehivavy fa tsy nisy ny aino. La femme criait fort, mais personne ne l'écoutait. Fitsapan-toetra faharoa tena mafy no nandalovany. Cette deuxième épreuve était dure pour elle, Fa tsy nankivy azy zany. mais elle n'était pas découragée. Fa mbola nitoizany ihany ny antsoantso hoe Jesosy ao, vonjeo ao, vonjeny zanako. Mais elle a encore continué à crier, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve ma fille. Taorian'izay dia nandalo fitsapan-toetra fahatelo anisan'ny tena mafy izy. Et elle a encore traversé une troisième épreuve qui était aussi dure. Satria ireo mpianatra Jesosy mihitsy no nijanona ka niteny hoe roa ihany vehivavy kananita io fa miantsoantso ataorianantsika. Parce que ce sont les disciples de Jésus eux-mêmes qui l'ont renvoyé. Ils ont dit, renvoie cette femme parce qu'elle crie derrière nous. Mandehany ianao raha vehivavy fa tsy mila anao zahay. Femme, pars parce que nous n'avons pas besoin de toi. Tena mafy kely fitsapan-toetra nandalovany. Cette épreuve est vraiment dure Fa fitsapan-toetra ny finoana nananany le izy. parce que c'est l'épreuve pour sa foi. Ka na dia zany ary ny zavatra nitsaka teo aminy tsy maty mihitsy ny finoana tao aminy fa nino izy fa Jesosy ny vahaolana ho azy. Et même si elle a traversé toutes ces épreuves, elle avait toujours la foi en elle. Dia mbola toy ihany ny antsoantso ry Jesosy anky tavita ô mandrafo amiko, ry Jesosy anky tavita ô mandrafo amiko. Et c'est pourquoi elle a encore continué à crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Nitoy ny antsoantso izy ary tsy nahoany zay sakatsakana nataon'ireo mpianatra Jesosy. Elle criait, elle a continué à crier très fort et elle s'en fichait de ce que les disciples ont fait ou ont dit. Taorinan'izay nandalo fitsapan-toetra fanefany azo lazaina hoe tena mafy izy.
Et durant cela, elle a encore traversé une 4e épreuve qui était plus dure. Satria Jesosy le nantenainy fa amonjy azy anasitrana zanany no nitsangana teo anoloana. Parce que c'est Jésus lui-même qu'elle espérait qui va guérir sa fille qui s'est tenue debout devant elle. Nitsangana teo anoloana tsy hoe amalosoa azy fa ilaza aminy fa impossible ny amonjena azy. Jésus s'est tenu debout devant elle, pas pour la bénir, mais pour répondre qu'il ne peut rien faire pour elle. Ho Jesosy tamin'izany tamin'ny vehivavy io. Jésus a dit à cette femme à l'époque, Aoko fantatrao ramatoa fa ianao kananita izay jiosy. femme, sache que tu es une cananéenne et nous sommes des juifs. Ary lay Andriamanitra raiko raha naniraka ho ety ambony tany tsy naniraka ho any aminareo kananita ho any aminareo gentilisy fa naniraka ho amin'ny ondry amin'ny zanak'Israël izay very. Et le Dieu qui m'a envoyé ne m'a pas envoyé pour les cananéennes, mais juste pour les brebis perdues juifs. Tsy afaka nianome fahafampo anao mihitsy aho ry vehivavy kananita ô. Donc, chère femme cananéenne, je ne peux pas te satisfaire. Tsy afaka andika ny sitrapony raiko aho. Je ne peux pas ne pas faire la volonté de mon Dieu. Amafisiko aminao fa tsy ny ranao afa-tsy amin'ny zanak'Israël ihany. J'aimerais te dire que je ne t'ai pas envoyé pour les cananéennes, mais juste pour les juifs. Kaza manantena na inona fa ty amiko ianao ho Jesosy. Donc, n'espère rien de ma part, disait Jésus. Tena fitsapatoetra faran'izay mafy zay nandalovan'izay. C'est vraiment une épreuve terrible qu'elle a endurée. Tena mafy hoy aho satria le nantenainy amonjy azy tokoa no nanda azy tsy amonjy. C'est vraiment dur parce que celui qu'elle espérait pouvoir la sauver l'a renié. Kanefa na dia zany ary tsy maty mihitsy ny finoana tao anaty vehivavy ity fa Jesosy ihany no vahaolana ho azy mikasy eny amin'ny zanany vavy zay marary. Mais face à cela, sa foi est restée intacte parce qu'elle savait pertinemment que seul Jésus pouvait sauver sa fille. Na dia efa nijoro teo anoloany ary Jesosy nanambarany marina dia mbola toy ny antsoantso ihany izy satria fantany fa io lehilahy io ihany no vahaolana ho azy. Et même si c'était Jésus lui-même qui s'est tenu debout devant elle pour la renier, elle a continué de crier parce qu'elle savait que c'était Jésus seul qui pouvait sauver sa fille. Ary tamin'ny farany azy dia nandalo fitsapatoetra farany izay mafy indrindra izy. Et elle traversait encore une épreuve qui était plus dure. Fitsapatoetra ny finoana nananany no nandalovany. Elle traversait l'épreuve de sa foi. Satria mbola niverina nitsangana teo anoloany ihany i Jesosy. Parce que Jésus s'était encore tenu debout devant elle. Ho Jesosy tamin'ilay ramatoa. Jésus a dit à la femme, Tsy efa nambarako taminao va fa ianareo kananita zay jiosy. ne t'ai-je pas déjà dit que tu es une cananéenne et nous sommes des juifs? Tsy efa nambarako taminao va fa lay Andriamanitra raiko raha naniraka ho ety ambony tany dia naniraka ho amin'ny zanak'Israël fa tsy ho aminareo kananita. Ne t'ai-je pas dit que le Dieu qui m'a envoyé m'a juste envoyé pour les juifs et non pour les cananéennes? Tsy mazava aminao ve ny teny ambarako raha vehivavy? Est-ce que ce que je t'ai dit n'était pas clair pour toi, femme? Tsy tia lalan'izany le vehivavy fa mbola niantsoantso any. Ry Jesosy zanky Davida ô mamindra fo amiko. Ry Jesosy zanky Davida ô mamindra fo amiko. Mais cette femme ne voulait rien savoir. Elle a continué à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tena natanjaka be mihitsy ny finoany fa Jesosy ny vahaolana ho azy. Sa foi était vraiment puissante. Elle savait que seul Jésus était sa solution. Dia hoy ndray Jesosy tamin'ny vehivavy io. Et Jésus a encore dit à la femme, Manao safady aminao ary ramatoa fa tsy mety raha maka sakafon-jaza ka omena ny amboa-kely. elle a dit, femme, on ne peut pas donner le pain des enfants pour les petits chiens. Tena tsy azo atao mihitsy hoe sakafon-jaza ka omena ho an'ny alika kely. On ne peut pas donner le pain des enfants pour les petits chiens. Impossible ny zavatra katanao amiko. Tu demandes une chose qui est impossible. Fa nasion'ny raha vehivavy ny finoana tao aminy fa Jesosy ny tena vahaolana ho azy. Mais la femme a montré sa foi devant Jésus, que Jésus seul était sa solution. Ahoana ho ilay vehivavy tamin'i Jesosy? Et qu'est-ce que la femme a répondu à Jésus? Fantatra daholo zany rehetra zany tompoko. Seigneur, je sais tout cela. Kanefa na dia zany azy
ny alika kely dia mihinana zay somotsomony latsaka amin'ny latabitry ny tompony. Mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de son maître. Raha vao nandreny zany Jesosy Et quand Jésus entendit cela, dia ry tena resy lahatra. il était vraiment Fa vehivavy stupéfait. manam-pinoana io vehivavy kananita io. Et il était convaincu que cette femme avait la Dia foi. ohatry Jesosy tamin'ilay vehivavy, raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao. Et Jésus a dit à la femme, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. Dia hoy ny voalaza baiboly hoe tamin'izay ora izay tonga tany an-tranon'io vehivavy io ny herin'Andriamanitra manasitrana sy mamonjy zanany vavy. » Et la Bible nous dit qu'à ce moment même, la puissance de Dieu est venue chez la maison de sa femme pour guérir sa fille. Amafisiko aminareo fa ny finoana anantsika io dia mandalo fitsapan-toetra ihany koa. J'aimerais vous redire encore que notre foi peut être éprouvée. Fa raha tahita n'Andriamanitra miasa arabaky teny ianao, Mais quand tu vas voir Dieu agir, araky ny nambarako taminareo hoe ny valim-bavaka tsy azonao hatramin'izay ho azonao amin'ity roa volana farany ity. comme j'ai dit tout à l'heure, que toutes les prières que tu as prononcées devant Dieu, ça va s'exaucer durant ces 2 derniers mois. Araky ny nambarako taminareo hoe ny tsodrano izay tsy mbola tanteraka aminareo ho tanteraka amin'ity roa volana farany ity. Comme je vous ai dit également, que les bénédictions qui ne se sont pas encore accomplies dans votre vie s'accomplira. Araky ny nambarako taminareo reo teny izay nambaran'Andriamanitra ao anaty ty baiboly ity na reo teny izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny toroteny izay tsy mbola tanteraka taminareo ho tanteraka amin'ity roa volana farany ity. Et comme je vous ai dit, toutes les paroles de Dieu dans la Bible et les paroles durant les prédications qui ne se sont pas encore accomplies durant ces mois vont s'accomplir durant ces 2 derniers mois. Ny olana sy ny adina tianao hatramin'izay tsy resinao tao anaty folo volana hoy aho hoe ho resinao zany ao anaty ty roa volana farany ity. Toutes les difficultés et les batailles que tu n'as pas encore gagnées durant tous ces mois, tu vas t'en sortir victorieux durant ces 2 derniers mois. Raha manana finoana ianao dia ho tanteraka aminao daholo zany rehetra zany. Si tu as la foi, cela va s'accomplir sur ta vie. Mijoro tsara mba tsy vosigosina ny finoanao. Reste ferme et que ta foi ne soit pas ébranlable. Na inona iny fitsapan-toetra ny finoanao dia miorena hoe tsy maintsy tanteraka izay fahasoavana nambara izay. Et quelles que soient les épreuves que ta foi traverse, reste ferme et aie confiance que tout cela va s'accomplir dans ta Zao vie. no nambara Paul apôstôly Korintana faharoa toko fafito andiny fadimy. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre Finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. que nous marchons par la foi et non par la vue. Finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ahita voninahitr'Andriamanitra ny isika rehetra fiangonana. Que nous verrons tous la gloire de Dieu. Ametraka tantara tsara ho antsika ny tompoandriamanitra amin'ity roa volana farany melony amarana ny taona ity. Dieu va marquer une belle histoire dans votre vie avant la fin de l'année. Satria ny possible amintsika olombelona ho ataon'Andriamanitra possible avokoa. Parce que ce qui est impossible aux hommes, Dieu va les rendre possibles. Hijery tantara anankiray ihany koa isika entina manambara fa mandalo fitsapan-toetra ny finoana ananantsika io. Et nous allons également voir une histoire qui dit que notre foi peut être éprouvée. Ny soratana avokoa za tantara zany mba tokatsika hijoro hatramin'ny farany. Toutes ces histoires ont été écrites pour que nous restions fermes jusqu'au bout. Andaovaka itsika ny Genesisy toko faha 12 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fafito. Lisons ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 7. Mikasika ny tantaran'i Abrahama io teny hovakina io. Ça concerne l'histoire d'Abraham. Teo zao ny voasoratra. Aroa Jehova tamin'ny Abrahama, mandeha ihany miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano rainao akany amin'ny tany izay aseko anao. Dia atokanao firenena lehibe aho sady etahy ianao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao. Ary etahy izay manisy soa anao aho, fanoza izay manozona anao ary aminao no hitahina firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay fanaozain'i Jehova taminy ary Lota koa mba niaraka taminy ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanatra lany mba mifanana n'izy rehetra izay efa nohariny sy ny olona izay efa azony tao arana. Dia nainga izy ireo ankany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Et on va lire le verset 6 et 7 parce qu'on va tirer une histoire. Tany Kanana fa izay ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no meko ity tany ity dia nanorina altara teo izy ho an'i Jehovah zay niseho taminy. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Dieu s'est révélé à Abraham à ses 75 ans. Et Dieu l'a emmené vers la terre que Dieu a promis à Abraham. Et à cette époque-là, Dieu a annoncé beaucoup de paroles à Abraham. Mais parmi la grande bénédiction que Dieu voulait faire à Abraham, c'était que Dieu a dit, je vais te donner une descendance. Il est écrit au verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Cette parole veut dire que Abraham n'ait pas peur que même si tu as déjà 75 ans, je vais te donner une descendance. Et c'est ta descendance qui va hériter cette terre. À partir de ce moment, Abraham avait la foi qu'il va avoir des enfants même s'il avait déjà 75 ans. Mais plus le temps passe, Abraham n'a pas encore eu de descendance. Abraham traversait alors une épreuve pour sa foi. Mais même si Dieu a éprouvé sa foi, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore eu d'enfant, il n'a pas été découragé, mais il a toujours attendu. Nous devrons avoir une vie pareille. Même si Dieu n'a pas exaucé sur le coup ce que tu as demandé à Dieu. Même si les bénédictions que nous avons relâchées pour vous ne se sont pas encore accomplies sur le coup. Et même si les paroles qui sont écrites dans la Bible ne se sont pas encore accomplies, reste inébranlable. Et toujours la foi. Que toutes les bénédictions devront s'accomplir et tout ce que tu as demandé vont s'accomplir. Un jour, Dieu s'est encore révélé à Abraham.
Et Dieu a encore reconfirmé que tu vas avoir beaucoup de descendance. tena ho maro be tahaka ny kintana ny taranakao hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Et ta descendance sera pareille à des étoiles, il disait à Abraham. Ny taonany rehefa amin'io efa mitombo ihany. Mais Abraham augmentait d'en âge en âge. Ataovakitsika ny Genesis toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fadimy. Allons lire ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 15, versets 1 et 5. Rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe asa matahotra ry Abrahama zao no ampikanao sy valim-pite lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama, Jehova tompo, inona no menao ahy? Fa izao mandroso fanterana, miantitra, nefa tsy mananjanaka. Ary mieritreritra dia izao, ny tompony ahy, ny tompon'ireo fananako ireo, dia ilay Elezera avy any Damaskosy. Ary koa i Abrahama, mbola ny teny toy izao i Abrahama, indro izao tsy menao farandimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko, ny anankiray amin'ireo mpanompo no andova. Dia izao ny teny nataon'Andriamanitra taminy avy eo. Ary indro ny teny Jehova tonga taminy hoe tsy andovanao zany, fa zay aterakao izy no andovanao. Dia nitondra azy mivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo ny angeny lanitra ka isao niketana raha mahisazy anao ry Abrahama dia hoy izy taminy ho tahak'izany ny taranakao. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est peut-être Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Mais Dieu a répondu à Abraham. Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Dieu a encore encouragé Abraham à cette époque-là. Que Dieu va vraiment donner une descendance à Abraham. Ce sera ta descendance qui va hériter cette terre. Et ta descendance sera pareille aux étoiles dans le ciel. Et quand Abraham entendit ces paroles, il s'est encouragé. Mais hélas, les jours passent, mais il n'a pas encore eu de descendance. Mais sa foi était inébranlable. Dieu veut que nous ayons une vie pareille. Peut-être que la foi est éprouvée. Mais ne doute jamais. Mais si tu as cru en quelque chose, crois jusqu'à la fin que cela va s'accomplir. Reste ferme jusqu'au bout et crois que tout ce que tu as demandé s'accomplira. Et Abraham a traversé une troisième épreuve. Allons lire ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 17, versets 1er à 8. dia nisehony Jehova izy ka nitenenany hoe izao no Andriamanitra tsy to mandeha ihany eo anatrehako ka aoka tsy misy tsiny ianao fa izao anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary amaro anao indrindra. Dia ny akoky Abrahama ary Andriamanitra niteny tamiko ka nanao hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga ray ny firenena maro ianao. Ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama satria efa nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Dingantsika andiny fa 10. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny amin'ny Sara ivatinao dia tsy mba atao hoe
Sara intsony ny anarana fa Sara no anarana. Ary hitay azy aho ka mpanana zazalahy ho anao. Eny hitay azy aho ka ho tonga firenena maro izy. Ary izy mpanjaka ny firenena maro avy aminy. Andify fa vita ambin'ny folo. Safady andify fa eny ambin'ny folo. Ary hitay azy aho ka mpanana zazalahy ho anao. Iny hitay azy aho ka ho tonga firenena maro izy. Ary izy mpanjaka ny firenena maro avy aminy. Andify fa vita ambin'ny folo. Dia ny akoky Abrahama ary nitsika dia nanao kapo hoe hiteraka fa aho zay efa 100 taona ary hiteraka fa Sara zay efa 90 taona. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. » Au verset 15, Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Pourrait-elle mettre un enfant au monde? » L'épreuve qu'Abraham a traversée était vraiment dure. On l'a éprouvé pendant 25 ans. Parce que la Bible dit qu'il avait 100 ans. Et sa femme avait 90 ans. Mais la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie dans leur vie. Même si Dieu a déjà changé son nom en Abraham, Abraham signifie le père d'une multitude. Et ils se sont déjà donné des surnoms père de multitude. C'est-à-dire qu'ils ont montré leur foi. Mais ils n'ont pas encore eu d'enfants. Abraham avait 100 ans. Sarah avait 90 ans. Et même Sarah avait déjà eu sa ménopause. Mais ils n'ont pas encore eu de descendance. Mais malgré cela, Abraham fut inébranlable. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 4 verset 18. La Bible nous dit que contre toute espérance, Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Il espérait être le père d'une grande nation parce qu'il avait la foi en lui que quand Dieu dit quelque chose, cela va toujours s'accomplir. Et Dieu soit remercié car un jour, Dieu a décidé de leur donner sa descendance parce que Dieu a vu la foi en lui. Si nous avons la foi comme Abraham, il est sûr que durant ces 2 derniers mois, Dieu va accomplir sa parole. Je redis encore, toutes les prières qui ne sont pas encore exaucées durant ces mois vont être exaucées
ces 2 derniers mois. ho tanteraka aminao ihany koa tsodrano zay efa nataoko zay tsy tanteraka atao teo folo volana. Et toutes les bénédictions qui ne se sont pas encore accomplies durant ces 10 derniers mois va s'accomplir durant ces 2 derniers mois. Ivoko mpandresy ihany koa ianao manao andreo olona sy reo aty natreanao zay tsy resinao hatramin'izay taona teo folo volana. Et tu vas t'en sortir vainqueur face aux difficultés et aux batailles que tu traversais durant ces 10 mois. Fa miorena tsara ny finoana ianao. Mais reste ferme dans la foi. Ary naty amin'ny ora farany ary dia mijoroa hatrany hatrany ianao. Et même jusqu'à la dernière heure, il faut que tu restes ferme. Nasain'Andriamanitra nambarina matsy ireo tantara ireo mba ilazana aminao hoe na dia mandalo fitsapan-teo tsara ny finoanao dia aoka tsy hozongozona mihitsy ianao. Dieu m'a dit de vous raconter ces histoires pour vous dire que même si vous êtes éprouvés, il faut que vous restiez inébranlables. Koa amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako izao fanambarana izao ho tanteraka aminareo izay mino ne ny zavatra andrasanareo amin'Andriamanitra. Et je proclame cette parole avec foi que tout ce que vous avez demandé devant Dieu s'accomplira dans votre vie. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra ne isika rehetra ao anatin'izao roa volana melona maranana ny taona izao. Nous allons tous voir la gloire de Dieu durant ces 2 derniers mois. Ho antsika rehetra izay mino izay nambarako izay angatana mba hiteka faran'izay mafy. Si vous croyez en toutes ces paroles, acclame fort le Seigneur. Ho ataon'Andriamanitra aminao ane izany. Qu'il en soit ainsi pour votre Ho vie. ataon'Andriamanitra aminao ane Dieu izany. va accomplir cela dans ta vie. Andao aza hivavaka isika rehetra amin'izao ora izao. À présent, nous allons prier. Ny vavaka ataontsika dia ny fisaorana an'Andriamanitra sahady. Nous allons déjà rendre grâce à Dieu. Na dia tsy mbola voarainao eo an-tananao ary ny valim-bavaka ny fahatantaran-tsodrano. Même si nous n'avons pas encore reçu l'exaucement de notre prière ou des bénédictions, Eny na dia tsy mbola tavavoaka tamin'ilay olona sy le adina tianao azy ianao. même si nous traversons encore les difficultés et les batailles, Noho ny filoana ananantsika dia andao hisaotra an'Andriamanitra isika. parce que nous avons la foi, nous allons déjà rendre grâce à Dieu. Andao hisaotra an'Andriamanitra isika. Nous allons remercier Dieu. Aoko tanterantsika ny teny nataon'i Jesosy marika teo fairaika ambin'ny folo andeha efatra amby roapolo. Nous allons accomplir la parole de Jésus qui se trouve dans Marc chapitre 11, verset 14. Nambaran'i Jesosy hoe rehefa mivavaka ianareo dia mino fahefanandray. Jésus a dit que quand vous priez, croyez déjà que vous avez reçu. Tsy hoe mbola andray fahefanandray. Ce n'est pas que vous allez recevoir, mais vous avez déjà reçu. Mino ianao androany fahefanandray. Croyez aujourd'hui que tu as déjà reçu. Rehefa mino anao fahefanandray dia ho amarin'Andriamanitra izany. Si tu crois que tu as déjà reçu, Dieu va le justifier. Zay matoka amin'ny teny hoe andao hivavaka hanao fisaorana an'Andriamanitra isika. C'est pourquoi je vous invite à rendre grâce à Dieu dans la Apetra ho prière. fonao ny tananao dia andao hivavaka tsika rehetra. Mets ta main sur ton cœur et nous allons prier ensemble. Sokafo ny vavanao andao hivavaka amin'ny fontsika rehetra isika. Prononce des paroles et prie de tout ton cœur. Andao azy. Nous allons prier. Misaotra anao zahay ary Andriamanitra io. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions. Misaotra ny amin'izay efatra nampitondrainao ahy izay. Merci pour ce message que tu nous as dit. Tia zao fiangonana izao ianao. Tu aimes vraiment cette église Ka dia ho avahanao tokoa zahay amin'ity roa volana farany ity. et tu vas vraiment nous distinguer durant ces 2 derniers mois. Indro ho amarinanao avokoa zay nambaran'ny mpanomponao teo. Tu vas vraiment justifier toutes les paroles que ton serviteur a dit. Amin'ny finoana no anekenay fa ho azonay ny valim-bavaka zay tsy azonay hatramin'izay. Et nous acceptons avec foi que nous allons recevoir tous les exaucements de nos prières. Tena anao zavatra lehibe eo amin'ilay tokoa ianao Andriamanitra. Et tu vas vraiment faire de grandes choses dans notre vie. Amin'ny finoana ihany koa no ilazanay fa tsodrano nataon'ny mpanomponao dia ho tanteraka aminay amin'izao roa volana farany izao. Et c'est avec foi que nous déclarons que toutes les bénédictions que ton serviteur a relâchées vont s'accomplir dans notre vie durant ces Misaotra 2 anao zahay ry derniers mois. Andriamanitra io. Nous te remercions, Dieu, Fa ho amarinanao tokoa izany. parce que tu vas justifier cette parole. Ireo teny efa nambaranao sy nambaran'ny mpanomponao ho ataonao tanteraka aminay izany. Toutes les paroles que tu as déjà dit ou ton serviteur a déjà dit, tu vas les accomplir dans notre vie. Misaotra anao ihany koa zahay. Nous te remercions également Fa vita ty fotoam-pivavahana ity. parce que nous avons pu faire ce culte aujourd'hui. Dia
ho resina tanteraka ny olana sy ny adina atreanay Et donc, nous allons vaincre toutes les difficultés et les batailles. satria mahery ilay mitoetra ato anatinay Parce que celui qui vit en nous est plus fort. amin'ny finoana no aleky anay fa no jesosy ato anatinay dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy izahay Et c'est avec foi que nous acceptons que grâce à Jésus qui est en nous, nous en sortirons victorieux. mino mantsy izahay fa jesosy ato anatinay dia lehibe noho ny olana sy ny ady Parce que nous croyons vraiment que Jésus qui est en nous est plus grand que les difficultés ou les batailles qu'on traverse. misaotra ny amin'ny fampianarana no mianao anay andriamanitra eo Merci pour tous ces enseignements, Seigneur. fa na dia andalo fitsapa-toetra ary ny finoanay Que même si notre foi vont être éprouvées, dia hijoratra amin'ny farany izahay nous allons rester fermes jusqu'au bout. sy vozokozy ny zavatra hitany masonay izahay Nous ne serons pas ébranlés par les choses que nos yeux vont voir. anana finoana tahaka ilay vehivavy kananity izahay Nous aurons à avoir la foi comme la fille cananéenne. anana finoana tahaka ny abrahama ihany koa izahay Nous allons également avoir la foi comme Abraham. na dia tsy misy manantena azy Espérons contre toute espérance, dia mbola manantena foana izahay nous allons toujours espérer en fa hita toi, ny voninahitra ao que nous allons voir ta gloire. misaotra andriamanitra eo Nous te remercions, omena Seigneur. voninahitra ianao À toi seul soit la misaotra gloire. andriamanitra eo Merci, dia Seigneur. raina mandrakizay ianao Que ton nom soit loué pour Amen, Anaran toujours. Jesus. Au nom de Jésus. amen Amen. deo hiteka mafy antompo isika Acclamons fort le Seigneur. roa volana seza dia farana ny taona Il ne reste plus que 2 mois avant la fin de l'année. isarany andriamanitra zay anavaka antsika amin'ity roa volana ity Nous remercions Dieu qui va nous distinguer durant ces 2 derniers mois. ahita voninahitra andriamanitra isika Nous allons voir la gloire de Dieu. ahita voninahitra andriamanitra isika Nous allons voir la gloire de Dieu. ndao hiteka mafy ho azy Acclamons fort le Seigneur. ataovy mafy anyteka Acclamez plus fort. halleluia Alléluia. ny voninahitra any eo an'andriamanitra Gloire soit rendue à Dieu. andao antsika mbola hanao hira anankiray hira tena hifaliana sy ravoravona zay ny hira ataontsika rehefa avy eo irosa fandara manaraka mialon'ny amaranana ny fotoana Avant le prochain programme, nous allons faire une louange de joie et d'allégresse. epitsakanana no anavatsika an'le hira Et nous allons faire cela en nous mettant debout. Alléluia. Minao fa tena olona manam-pinoana be mihitsy ianao. Amen. Ka noho izany tsy zavatra tokony hataitra anao tsony amin'ny avenir anao rehetra. Amen.
ino koa mataitra anao Cisco mataitra mbola mitehafa mafy an'i Jesosy hatrany Samiary makatoeransika tompoko Prenons place. angamba tsy asintsika fanikian-teny tsony ty filazana ataoko ity eno tsara ny filazana lehibe izay entiko anareo rehetra amin'ny zoma voalohany volana novambra sabotsy faharoa ny volana novambra ary alahady fahatelo ny volana novambra misy fotoana dehibe ho tanterantsika eto ny anaran'io fotoana dehibe io dia délivrance goavana be inona no ataontsika amin'izany ny atao amin'izany dia fanafoanana ny herin'ireo ozona mpitondra fahafatesana sy fanravana ny asan'ny fanaratsy mpitondra fahafatesana mba tsy hoe ho amintsika izay ho avy amonja ny fotoana dehibe io zaho manokana mantsy dia mahita sy matsapa fa mbola maro amintsika na dia olon'Andriamanitra antsika no mbola ahitana fa misy osona mpitondra fahafatesana eo amintsika mbola misy ozona mitoetra mbola misy fanaratsy mpitondra fahafatesana eo amintsika ary ireo osona sy ireo fanaratsy ireo zany tena fotony olana lehibe indrindra ka mahatonga antsika ohatra maty avokoa izay zavatra ataontsika mandamoka maty akaranana tsapako zany ray volany teo eo ka natonga tapa-kevitra hoe ho asiko session spéciale zany amin'io azoma
voalohany volana novambra sabotsy faharoany volana novambra ary alady fahatelony volana novambra miditra amin'ny valora maraina dia mifarana amin'ny efatrora tolakandro miditra amin'ny valora maraina farana amin'ny efatrora tolakandro noho zany aza manao programa hafa mihitsy anareo aza manaiky fitapitany devolina rebirebeny devoly ianareo ka tsy ho avy eto fa tena tongavy miditra amin'ny valora mirava amin'ny efatrora arivo zoma tontolo ny andro sabotsy tontolo ny andro ny alady tsy miova fa tahaka ny alady hatrany hatrany amin'ny enina maraina amin'ny valo maraina amin'ny folo maraina amin'ny roa ambin'ny folo ratoandro ary amin'ny rora tolakandro isy mpanompo n'Andriamanitra maro ifandimby hitondra ny afatra ary apiasa ny fahasoavana zay nomen'Andriamanitra azy ho famonjenantsika ho afaka amin'ny herina ozona sy ny herin'ny fanaratsy mpitondra fahafatesana ka dia samy miomana ho amin'izay avokoa isika rehetra amen dia raha ny eritreritro tsy ianao ihany tokony tonga eto fa mivady aman-dralaka ao eto ho avy eto fianakavianao ny olo-patatrao toa mihitsy ho avy eto fa fahasoavana lehibe io misy fitentsika malagasy hoe ny valala tsy nyromandry ambavahady everiko fa andro spécial no manin'Andriamanitra ho antsika io andro ireo ka dia hoy aho hoe tongavy ianareo aza tara fa nitoerantsika tsy ompy fa aza tara amin'ny valora dia fa tonga eto ianao amen filazana faharoa any tanako antsika rehetra ihany koa dia ity tiako ianareo ivana